Resaka mikasika ny lalao olimpika kosa indray sika manomboka eto atleta 5 no fantotra fa hiatrika izany fananana izany araka nambaran'ny filohan'ny komite olimpika malagasy Andriamatoa Sy Tenadrena Soloneko dia manodidina ny 20 eo ny délégation hiazo any Brésil amin'ity lalao olimpika ity. Ya araka ny fantatsika moa vao farany azo ambara zany dia mitombo ray ndray koa nisany ankizy qualifié amin'io lalao farany ngeza indrindra eto ambony tany zany dia ny Jeux olympiques izay atao any Rio. Eliane zany ny ankizy faharoa taorian'ny asaramanitra izay qualifié dia misy anankiray manampy azy koa amin'ny athlétisme nahazo invitation dia any amin'ny natation anankiroa dikan'izay zany eo amin'ny 10 eo zany ny isany ankizy manjay anjara ho solotenan'ny malagasy amin'ny Jeux olympiques izay atao any Londres. Eo anatin'ny fanomanana moa sika na ny akanjo entin'ireo ankizy ireo amin'ny défilé na ny survêtiny na ny billet izay arahana amin'ny ministère andehanana any Londres. Ny lafin'ny fanomanana ara-batana manao ahoana? I comité olympique moa dia nanomana zavatra kely koa ho an'ireo ankizy ireo mba ahafahany zareo manomana ny compétition io. Raha tena marina zany ny fédération tena nanomana tanteraka an'ireo ankizy ireo fa ray volana alohan'ny andehanany zareo zany dia misy fanampiana koa avy amin'ny comité olympique. Misy resaka koa ny amin'ny fetra tsy mizivany amin'ny hoe makany amin'ny lalao olimpika, inona ny tena marina mahakasika an'izay? Ny fetra dia ny zana andefasana invitation fa no ny chance zany tena kely satria toerana anankiray no hiadiny continent anankidimy sy hitako hoe tena sarotra chance azahoan'ny fetra ny invitation. Efa fariparitra avy endry matofilo hoe firy zany ny délégation na malagasy ho any Brésil raha amin'ity lalao olimpika? Fantatsika tsara fa misy lalàna mifehan'ny comité olympique international momba fandraisitsika anjara amin'io fandehanana any Brésil. Mazava ho azy fa raha vao latsaky ny 14 angambany izay ny isan'ny ankizy qualifié dia ny CNO sy comité olympique no mi-invité zany presque fédération ao anatin'ny la salle moa fandraisana anjara iny zany no miseho. Dikan'izay zany satria io koa misy fionan'ny président fédération rehetra any amin'ny inona moa ty any amin'ny lalao tahaka io satria fédération internationale dia manana assemblée générale. Raha ho jerentsika zany le izy mazava ho azy fa misy manana droit olona invité na ny ministre na ny président ny com na ny secrétaire général dia ny filoham-pirenena koa ao anatin'izay zavatra izay dia ny manaraka moa athlète sy ireo fédération eo amin'ny 20 zany isan'ny olona tokony hanatsika an'io lalao olimpika.